Tonga sao daholo zanagasikara mbola hoenareo resadresaka tafatafa mahakasika ny vehivavy eto ambony isika rehetrarehetra. Nisy nametraka fanontaniana tamin'ny mantsy hoe le isika rehefa miditra tsy afaka mihetsika de mila mianatra isika mampiatra ilay vatana fa tsy aza manana fiatoetsaina le hoe mijery lafirasin-javatra foana. Ry zany zao eto ambony eto ry princesse tsy voatery tsika sokatra be hanokatra fe foana fa mba hampile mikombokombona ihany koa indraindray. Rehefa eto ambony zany ry ohatra ny tia ataoko tia menara aloha rehefa ao an-trano natoroko le hoe manao libido. Eto zany le izy libido tia atoroko tia mipetraka indray de menara mahitsy zao de ahodiny eo ambony seza eo mianatra manodina miadakadana. Jereo aho zao mihodina miadakadana, ilay ravim-bodika ihany no mihodina eo. Na mihodina ary amin'ny ilany ankavia na mihodina makany amin'ny ankavanana. Jereo tsara fa tsisy mihetsika amin'ny vatako rehetrarehetra. Mianatra an'izay izay eo ambony indry moa zany io. Mianatra an'izay indry ahodiny miadakadana. Ataovy mahitsy ohatr'izao ny tanana. Ilay ravim-body ihany no mihetsika. De jereo tsara fa rehefa mahatsapa indry zao ohatra mihodinkodina mahafinaritra eto amin'ilay ravim-body izay de mahazo aina amin'izay indry avy eo rehefa eo ambony. Afaka mampakatra ny tanana aty ambony, afaka mampakatra ny tanana makaty ambony ohatr'izao, afaka ihany koa indry mampidina ny tanana eto rehefa eto ambany hira amin'izay. Hitanareo ataoko ohatr'izao zany ny ataondry rehefa eo ambony miditra mipetraka eo ambany eo ramose. Io ataoko tsy manetsika vatana, tsy manetsika loha, mandritra an'izay ihany koa ela ny vehivavy zany rehefa le manodina ohatr'izao de miezaka ela mikitika ny vehivavy eto amin'ny ravinono na eto amin'ny vatape na aty amin'ny vatana izay mahafinaritra ny vehivavy fa indry zany efa eto manodina ohatr'izao. Ao ve? Mahazo toa. Efa eto io zao manodina ny anahako fa vita izay ny anahako io. Anjaranareo sisa ny manodina ndany aminareo any. Ao. Mahazo toa.